araka ny fanovana takiny politika nasionaly momba ny asa sy ny fanofanana arakasa izay mamaly ny filany asa amin'izao vanim-potoana izao dia nisy ny iraky ny ministera nampita ny traikefa ho an'ireo mpampiofana telopolo mianadavy ety amin'ny faritra Nosy sy ny faritra Androy. Dia manana didy lehibe ifampizara amin'ireo mpampiofana hoe ohatrany ahoana ilay approche par compétence izay nieritreretina fa hoentina hanatsarana ny kalitaon'ny fampiofanana. Tsara marihana fa ny fampiofanana teo aloha dia tsy mamaly ny filan'ny sehatry ny asa ka izay indrindra no atao mba ahafahan'ireo mpampiofana hoe aty amin'ny sehatry ny fampiofanana sahady dia efa mieritreritra hoe inona ny miandry an'ireo mpiofana any amin'ny sehatry ny asa. Atao indrindra izao fampiofanana ho an'ny mpampiofana izao mba hananana kalitao tsara amin'ny fomba fiasa. Amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa dia manao ny fampiofanana an'ireo mpampianatra mba hiatrika an'izany fanavaozana hoentina amin'ny fomba entina mampiofana zany. Tsara ho marina moa zany fa ny antsika aty amin'ny faritra Atsimo dia ny faritra Nosy sy Androy dia misy établissement 8 no voakasika zany ary misy mpampianatra maromaro no tsongaina izay amin'ny totaly eo amin'ny 30 eo. Izao fanavaozana izao moa zany dia ny fanatsarana ny fampidirana an'ireo tanora eo amin'ny sehatry ny asa. Fa hitondra fanovana tokoa eo amin'ny fomba hoentina mampiofana ny nanarahana izany fiofanana tao anatin'ny 10 andro izany. Manaka anay manokana zany mandritra n'izay 10 andro zanatrehana izay fiofanana izay dia tena mahatsapa fa mety hisy vokatsoa amin'ny zanatsika zany io fanatanterahana ny approche vaovao io, approche par compétence io satria amin'ny alalan'io approche io zany tsy ohatry ny taloha hoe mianatra ilay zaza dia fotoa miditra amin'ny lafiny arakasa fa manomboka any amin'ilay compétence tadiavin'ilay asa mihitsy moa zany ny raisina dia iny no hanamboarana an'ilay zavatra ampianarina anazy. Dia ny hitanay mpiofana zany dia tena mety hitondra fiovana goavana ny fampiasana ny fampianarana ny approche vaovao dia tena afakolo izay ny nanao an'ilay izy.